Manatra ny araba tokolo asitopoko vavy ankafaliana no iarahana aminao ary dia anasananao ihany koa izany anaraka hatramin'ny farany ny fampalalambo avao eto amin'ny fahitalavitra MATV ny fanokevitra samihafa no entin'ny kabary izay nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny andro nomaly fotoana izay natao indrindra ny fampiarabana no ny fahatratrarana ny tontaona ako ny maromaro no azontsika tamin'ity andro androany ity hoentina aminao ny mahakasika izany ny feo mandeha amin'ny mety anlonan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement amperinasa amin'izao fotoana izao nazahoana akony ihany koa ka dia hoentina amintsika lafim-baovao eo amin'izay politika izay indrindra taona ny asan'ny fampandrosoana ihany koa ny taona 2024 azo antoka hatrany amin'ny 700 fa tsy maintsy isan'ny fanovanan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement hatreto anefa mbola tsy fantatra mazava ny anolo ny toeran'ny prime ministre amperinasa Andriamatoa Cool-Roger tsara ho fantatra mahakasika an'izay ny indro hoentina amintsika. Tsy azo idovirana ny fanoloanan'ny prime ministre fanovana prime ministre izay mety hitranga mialohan'ny fivoriana an-tampon'ny filoham-pirenena izay totosaina ny 13 janoary ho avy izao mihamafy ny tsindry amin'ny rosona amin'ny fanovanan'ny prime ministre amperinasa Cool-Roger taoriany ny kabarin'ny filoham-pirenena omaly teny amin'ny lapan'ny avoloha izay nanamafy fa taona ny asa sy ny fampandrosoana ny taona 2024 ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara izay miara-dia amin'ny filoham-pirenena dia manindry mafy ny rosona amin'izany. Lalana roa no afaka izorana amin'ny fanovana prime ministre izay raha ny voalazan'ny lalam-panorenana amin'ny repoblika faefatra. Ny voalohany dia ny fametram-pialana tanterahan'ny prime ministre, ny faharoa kosa dia ny fametrahana ny fitsipaham-pitokisana tanterahan'ny solombavam-bahoaka. Raha ny zava-misy tao anatin'ny 420 raha miamatanjaka ny fifampidiniana sy ny fandresendahatra samihafa mikasika ny fanoloanan'ny prime ministre. Ny hariva teo ohatra dia noraisiny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny prime ministre Cool-Roger. Dinika izay amoaka na ametram-pialana Cool-Roger na solombavam-bahoaka no anapa-kevitra. Omaly ihany koa dia nisy ny fionana teo amin'ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny vonin-kery PMP izay manohana ny filoham-pirenena. Ny fantoka tamin'ny fanovana prime ministre andinika nisy ihany koa araka ny taritra avy amin'ny loharanom-baovao maro-potitra ny anarana nivoaka amin'izay mety andimy ny prime ministre amperinasa Cool-Roger.